Miaraba ho antsika mpanaraka ny fambarana miara-manonja ty alatsinainy fahasivy amin'ny roapolo ny volana aprily efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Dia misaotra antsika rehetra ho any tokantrano manaraka izany fambarana izany. Misaotra namana teknisiana io izay manao ny kirakira eo amin'ny lafin'ny teknôlôjia ka miezaka mampifandray antsika anatin'ity fambarana ity. Dia mety ho gaga nareo hoe fa aiza fanirina zafy manatanjany no manomboka ny fambarana, fa ahoana sy ahoana misy hitondrana izany fambarantsika miara-manondra izany. Dia ao anatin'ny fiatrehana ny ady ara-pifidianana antsika amin'izao fotoana izao, satria andro vitsivitsy mialohan'ny fampielezan-kevitra izay hisokatra amin'ny fahavalon'ny volana May ho avy izao isika, dikan'izany eo amin'ny herinandro mahery roa eo, izany hoe eo amin'ny 7 andro eo izany sisa, dia hiatrika ny fampielezan-kevitra ny fifidianana sy ny vahoaka izay mitanterana fahasivy amby roapolo ny volana May isika eto Madagasikara izany. Dia mazava ho azy tsy maintsy mitady ireo fomba rehetra isika sady hanatanterantsika ny fandanana miara-manonja izay hifampitahantsika vaovao, noho ihany koa izany faharoa ahafahantsika zany manatanteraka ny fampahafantarana sy ny fifampiresadresahana amin'ireo vaopeny fotony. Io ihany koa ny fifampiainona zany, satria ny fotoana tahaka izao voalohany indrindra dia natao hampahafantarana ireo kandida zany. Mazava ho azy isika dia mivondrona ao anatin'ny volana politika firaisan-kina izay ahitana ny antoko tiako Madagasikara, ny prositeny, ny HVM, ny tsaradafina ary ny antoko politika madio. Dia marobe moa zany ny kandida izay misandraky ao Madagasikara ho an'ny firaisan-kina. Raha ny nambara tamin'ny zoma teo teny baipasa izay fotoana niaonana tamin'ny kandida manerina Madagasikara ho an'ny mitarika zany, io ray aman-dreny mitarika anatin'ny volana politika firaisan-kina, dia nisy mifanomezana toromarika. Ka fantatra zany fa distrika 7 no ahitana kandida izay mirotsaka amin'ny alalan'ny vondrona firaisan-kina. Fa raha ny isa zany ny toerana izay zahantsika hotratrarina dia solom-bahoaka manodidina ny 900 no hotratrarina zany amin'izany distrika 7 izany. Izany hoe raha tratra avokoa zany no rehetrarehetra eo dia mihoatra ny eritreretina ao anatiny izay tena maro anisan'izay no tanjotsika, satria 700 no isan'ny solom-bahoaka araka ny mpanjakana izay mivoaka teo anivon'ny volan-kevitry minisitra. Ka izany no tsy maintsy anaovantsika an'izay hoe fiomanana izany. Ny atao manko fifidianana ary nambarako antsika malakarika dia hoe zotra fifidianana no atao hoe fifidianana, izany hoe processus électoral. Misy ny mialoha zao atrehantsika izao zany, misy ny mandritra amin'ny vanim-potoana izay anatanterana ny fifidianana fahasivy amby roapolo volana May, ary aoriana zany fifidianana zany. Izany hoe aoriana ny latsabato ny fahasivy amby roapolo volana May zany, dia zay no ilazantsika ny amin'ny hoe processus na hoe zotra ilay atao hoe fifidianana zany. Ka ao anatin'ny zotra voalohany tsika mialohan'ny fifidianana amin'izao fotoana izao dia mifampahafantarana ny kandida sy ireo prailista ny vondrona politika manolotra azy, ny azo velona zany fa nahatonga azy handray andraikitra ary hirotsaka amin'izany adidy-masina izany dia miasa ny solom-bahoaka izany. Dia izany rehetrarehetra izany no tsy maintsy angitrantsika ny fandarana miara-manonja ity. Ny antony dia ny tena mifantatrareo tsara fa kandida ary lisitra faharoa ao anatin'ny distrika Namotrantrimo. Ny distrika Namotrantrimo dia toerana roa no iadina ho amin'ny toerana solom-bahoaka izany, dia marobe mponina satria 420 komina, 430 fokotany ary arivo anoanina zava-botra na hoe zava-fokotany ao anatin'ny distrika Namotrantrimo. Dia marobe ny antso avy any amin'ireo vahoaka ny amin'ny komina, ny amin'ny fokotany, any amin'ireo zana-fokotany rehetra izay mangetaheta ny hidinanay ary maniry mafy ny hifanakalo-hevitra ao anatin'izao vanim-potoana mihaino amin'ny fifidianana izao. Dia antony zany nahatonga anay tsy maintsy mandama amin'ny fandaram-potoana zany, ka ao anaty tamin'ny ady isika ary ny solda tsy mifidy toerana hidiana zany, tsika zany io zany le solda hiasika an'ilay ady dia
voatery manao an'izao fandarantsika miara-manonja zao tsy ao amin'ny studio miaigesa no manotana ity fandarantsika ity fa hivelana zany hoe studio faharoa zany manao tanterahako amin'ity fandaran'ity dia ny teknisiantsika no mandray azy mba ahafahana mampita ny fandarana satria isan'andro dia mivoatra ary misy hatrany ny vaovao zay tsara ny fampizarana zany misy ny fanadihadiana zay tokony tanterahantsika atao anatin'izany fandarana zany ka tsy manandroy zany isika hanatsahatra ny fandarantsika raha tsy hoe ao anatin'ny fotoana zay tsy azo anoarana ohatra zany zao tany zoma dia izahay kandida zay natotro ny vondrona politika firaisankina dia nanatanteraka zany ilay fiofanana fanomezana toromarika avy amin'ny ray aman-dreny mpitarika izany vondrona politika izany dia fora valomanana filo rivo rakoto vao ny filo pareno auguste ny filo gangstavaba ary sotena prosoteny andrema tokolozy bela no nitondra n'izany fanomezana toromarika sy fampiofanana ho an'ny kandida izany niany zavatra rehetrarehetra zay tena tsara ny fantatro hiatrena ity fifidianana ity satria tsy mora niaditsika manoloana amin'ny tsy fanarahan-dalàna nyfandika-dalàna ary manoloana indrindra ny fanaparam-pahefana ary ny zava-toza dia ny fampahantrana vahoaka zay tsy hita ary iainana amin'ny vidinantsika eny amin'ny toerana samihafa zany eny amin'ny vohitra sy avoana sy ny lalana sy ny rehetrarehetreny dia atsapana fa tena salirana ilay vahoaka izay dia mipetrena lozany izy satria tena tsy azo saina eritreretana mihitsy ny amin'ilay hoe misy piraitan-drazana amintsika tsy mihinan-kanina amin'izao fotoana izao misy piraitan-drazana amintsika tsy mahavidy rano ary tsy manana rano amin'izao fotoana izao ary misy piraitan-drazana amintsika tsy manana asa tsy manana fomba intsony ary tsy manana intsony izay mety hoe fanantenana ahafahana zany mitondra amin'izay mety ho fampatrona ny tokantrano zany loza izany satria tsy ohatran'izany no eritreretintsika amin'ity Madagasikara ity ary tsy nieritreritra zava-toza ohatran'izany ireo ray aman-drenitsika zay tolona ny hahatsara an'ity Madagasikara ity dia ireo rehetrarehetra io zany tsy maintsy arentantsika tsara satria mitady vahaolana amintsika zay mitondra ny fanevan'ny firaisankiny hiafika fifidianana sy mba-vahoaka ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao kanefa dia tsy maintsy atao ihany koa ny fizaram-baovao dia natongatsika hanao izao deuxième studio zao mba ahafahantsika zany mizara ny vaovao isan-tokantrano ny anoako azy angambana zay sorako manokana moa zany tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo reo kandida rehetra ho an'ny firaisankina miezaka midina eny amin'ny vahoaka sy mizara ihany koa foto-kevitra firaisankina zay hijoroana ny hanaovana foronana politika fao be mihitsy amin'izao fotoana izao anaretina eza be mihitsy amin'izao fotoana izao mba hanomezana antom-vahoaka ny amin'ny hoe aza veritoko sy fanantenana hianareo fa mbola eo zahay ary mijoro zahay mbola hitondra ny fanevan'izany firaisankina zany satria misy foto-kevitrebe nijoroan'ny tolona tsy mbola vita ny tolona zay efa natonga tamin'ny taona 13 sy 2000 ary nidinana ny lalambe zany kanefa moa ny mpanapatra fahefana kanefa moa zany ireo mihevitra fa aza ny fanjakana sy ny fitondrana tsy nahazaka ny endrika izay demokrasia sy ny fampanjakana ny lalàna izay dia ny lalao miaraka ny teny anaovana azy ny lalàna teto Madagasikara dia zay teny mikoery izy ireo eo amin'izao fotoana izao fa tsy mahakivyntsika akory zany mampiasa ny lalana miara-dalàna isika amin'ny alalana fifidianana na hoe voie légale amin'ny alalany élection législative zany dia ireo no mahatonga nireo kandida namantsika rehetra zany mandeha miaimpatrana any amin'ny distrika zay hirotsany avy teneniko teo zany dia misy ny efa lasa taorina fanaisana fifanana sy toromarika lasa mentsony misy ny lasa any ambanja misy ny lasa ny tomasina voalohany sy faharoa lasa ny vavatenany misy kandidatsika daholo zany esahatra zany misy ny efa nitododohany mananjara misy ny efa lasa any amina toerana atsimo atsinanana sy any atsimononosy any marobe izy ireo isika aty voatano zany sy any amin'ny amorony manisy ny rehetrarehetra lenekio dia tako zany rehetrarehetra izany tsy maintsy amerenana amin'ny tany-tan-dalàna anajana ny lalàna rehetra zay tokony ho ajaina ny constitution na ny lalam-panondrenana
ary tsy maintsy amboaritsika ny lalana mba hahafahan'ny olona mifampivezivezy, mba hataontsika koa fifanarahana amin'ireo mpamatsy vola ireo mba hanampy antsika izy fa tsy fahafiry ny tany mahantra, manana lalana tsara sika, vitatsika manao an'io fa zay matahotra reo, minonareo aho. Manana andraikitra lehibe amin'izany ianareo zay kandida ho solombavam-boaka, karaka nalazaiko teo tsy manana zotso lany ianareo, fa rehefa lany ianareo hitatsika indray ny dingana manaraka. So nareo mieritreritra inarana vitanay misy zavatra ho vitanareo satria mirahina isika, irahina isika anaisitra izao fahalovan'izao eto firenentsika, irahina isika ampiseho hita ho repoko ren-danitra fa reo misy olona mirahina ka tokony ampiny, fa naiza na amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena, na amin'ireo société civile, na amin'ireo fiangonana dia samy mieky daholo fa hoe tokony irahina anareo zay miraisa ino, ka tsy isika indray nda nilakilaka sanatiavovavy. Manomboka zao raha dia ilaina amafisina ny fifansakiana na amin'izy na amin'izy, ka aza le endriky le olona zay tsy mifankazo anao taloha ny jerevana, fa le fifansakiana ahafahantsika manaraka amin'ny firenena. Zay tsy maintsy atao mihitsy na aizana an'izay, tandremo hoe ty olona tena fa tsy tiako hatramin'izay ty nampijaly ahy, ty nanoatra an'izao, dia tonga dia tapaka hatreo ny olona tena mahay mirektify ny tenany na manarina ny zavatra tsy nety, mamantatra an'izy. Tsy maintsy amafisina ho ihany fifansakiana, tsy maintsy atao mafia ny fifansakiana mba hahafahantsika hiaro ny fahamarinana sy ny safidim-bahoaka, ny fahitantsika vahoaka zay miandrandratsika miandry tena manantena anareo izy zahay satria zay ao anatin'ny mpitarika dia nilaza izy hoe dia inona no azonay nampiananareo, ho avy zay eo fandrasa aloha, ho avy sika ary ao aseho atsika aminy fa rehefa hita amin'ny rahina ohatr'izao tsika dia mandeha ho azy reo. Mila fiomanana sy fandaminana mialoha ny fiatrehana ny fifidianana, zay ny tena zadrana faharoa. Noho izany dia tokony efa miomana ianareo kandidareo amin'ny olana rehetra mety hitranga, manomboka izy io ny atsoday isan-karazany, manomboka izy io. Noho izany tsy maintsy ampianay ianareo, ampalalana anareo ny lalàna zao, ny lalàna ao anatin'ny fifidianana. Fa rehefa ny fotoam-pifidianana toy izao tokony hatsara daholo aloha ny raha-pitsarana rehetra eran-tany zany fa tsy atsika rehetra, fa rehetra fa tena tsy manana sofina, tsy manana maso, tsy manana nininona tsony, dia olona tsy maninona riny tonga dia mpanatsoana dia manajy azy tonga dia any. Hoy izy ny sasany lazay raha tsy tatianareo tsy nataonay ohatran'ireny. Tanao zany misy olona aminay miaraka aminareo ao, mba miteny izy fa ohatran'ireny aza makany pakapaka lava eo tsisa zany hatramin'izay izy rangaty tsy mbo misy eritreretinareo. Ka dia hoy aminareo hoe tena hiatrika fampelezan-kevitra ianareo ary betsaka hoy ny atsoday ho atao aminareo, betsaka koa ny fanakatsakanana, indrindra ny toerana tokony hivoriana sy ny tokony hitenenana. Fampitahorana zao dia efa mandeha sady ataon'ny président ny ACC, fa izy ianao ny samy tenenay an'izany, zay tsy matavatra an'izany tsika, mijoroana rehefa tsika atavatra an'izany. Lalàna rangaty zay koa manana pahilalàna, efa namaly izy tao amin'ny larotondy, manana pahilalàna, professeur mpampianatra anareo taloha izahay miaraka aminay ary manazava tsara fa ampatahorana ny olona, satria aza mieritreritra andreo fa hoe sénatrice Olga ihany ny tianytenenana iny, message iny makaty antsika mpanohatra, message ireny ho ty amiko, ka raha ohatra tsika eo mitole rarana tsika, fa tsy amika amin'izany tsika, momba tsika matakariva Andriamanitra, noho izany tsy matahotra tsika, mijoroana rehefa tsika atahotra an'izany. Fa ny tena tokony hifatohantsika koa dia ny heritsika rehetra afatoka tsika amin'ny paikadin'ireo amin'ny alabato, hianatra sy alala momba an'izany nareo rehefa avy eo hoe inona ny tokony ataontsika amin'ny alabato ataon'ireo, fa tsy jery anao fotsiny koa izahay. Ka dia tsy maintsy ho mailo isika amin'ny fifidianana zay ho avy eo, amin'ny fanarahan-dalàna zay ataona izy ireo, dia omenanareo daholo ny kojakoja reny, ilainareo, ilaitsika mihitsy zany ilaina fantatrinareo. Raha misy trangan-javatra tsy ara-dalàna hitanareo any dia ilazao fa izahay aty koa efa miresaka akaiky dia akaiky amin'ny any. Misy fanontaniana mipetraka any, maninona ary nareo tsy nandeha tamin'ny fifidianana zay filoham-pirenena,
zao nareo mandeha valitiky zay tsy mitovy ty eny vahoaka eny akaikyny vahoaka ty eny amin'ny district noho izany afaka manaraka masara vahoaka fi ty eny amin'ny présidentielle tsy le présidentielle natoratsika na izany tsy tianao président fa misy antony tsy antoka tsy garantie olona tsy mitovy zo amitsikatsika tsy mitovy fiavinana amitsika nationalité miaraka amitsika zay mihitsy tsy anaovana an'io ary ampahafantarana ny olona fa tsy le seza akory tsy le toerana akory ny tena mamay fa ny anafika nyty fireneny ty de zay tokony eo an-tsainareo foana zay mahatonga amin'ny teny hoe aoka tsy nitombotsy manokana ho anao ny tedavina na ho an'ny antokotsika ny tedavina ny tokonareo ny tedavina fa tena imbonantsika hoe tena nitoy ny tolona ataotsika mianakafo ty malagasy rehetra tsy maintsy anao izy azo atao a irahiny kandidana tolotry ny vondrona firaisakina ane ny sénatrice Olgay ary efa nahazo mihitsy izy a lay larana voalohany amin'le atsapaka zany efa lany izy fa de reny mahazo azy tsy mahita tenitenenana intsony a hoe ny fitondrany eto Madagasikara fa tena tsy izy tsy toko zay tenenina azy tena tsy izy tena farany zay tsy mety tsy toko zay rehetrana azy nametraka atonta taratasy izy ikena daholo ny zavatra rehetra momba azy tapitapoka atao tonga fiatsona koa mahavely fanontaniana ny zavatra misy zao de zay o fiteneny reny a misy ambadika politika zay ambadika politika zay nefa tsy hoe ambadika politika ao anazy rery foanareo atsika rehetra de ororony zay ny atao hoe fampiororona intimidation de tsosahanao nareo joronareo sahinareo mandeha fa aoazavaindrareo rehefa aveo hoe ao anaty fotoam-pifidianana de mandritra n'izay fotoana zay a tokony anana toetsaina tony milamina daholo ny voaka malagasy na mpifidy a na ny fidiny ary tokony atsahatra miaraka amin'ny vava aloha zany raha-pitsarany zany koa mahavelo mpanontaniana njavatra nitranga fa de sa mihitsy anao mieritreritra reny a fahaizana mitondra ny fiheverany fa hoe zany ny fitondrana amin'ny tandalana manelingely azy hoe zany mety manelingely azy atahotra koa mety ho aminy ho fanoisatsika ny fandarana miala ny loha hevitra ray iny sika fa mbola angatatsika foana ny valiny ny tontatapatra avany vomerapelena mahaleo tena misana fividianana nanseny maninona moa avy any ny ACC satria ny ACC zany de nisy fotoana tonga masika mihitsy ny amin'ny hoe tsy andefitra amin'ireo tsy fanarahan-dalàna samy dia tsy ampy any amin'ny fampielezan-kevitra sy amin'ny zozian'ny élection akafanam-bahan-kevitra na ny senina ny ACC fa raha ohatra ka mahita an'izany tranajavatra rehetrarehetra zany zay veritsika fa tena fioaram-pevy dia tokony izy ireo hijorana ilaitra amin'izao zavatra mitranga izao na izany naty zany aza dia misotro any fahafantarana an'ireo kandida ny vovonana na mivondrona politika firaisakina zany amin'izao fotoana zao ivoaka malagasy antotanteritsika mazava tsara fa no hitatsika any bileta tokana dia ny logoan'ny firaisakina zay efa tafapetraka somatsara ary efa nahazahoana récépissé izany vondrona politika firaisakina zany tena anivo ministera ny antotany firaisakina zany ahitana ny antokotiko Madagasikara hoannika amin'ny anivony antokotiko Madagasikara hoe izy zany narotsaka androtsaka satra androtsaka kandida de rovina no ho avy aty aminay ty masesisy de mazava tsara zany ao anatin'ilay vondrona politika hoya firaisakina ny antoko politika tiko Madagasikara amin'izao fifidianana andrentsika izao miaraka amin'ny vondrona politika marobe zay misy amiary sy tena tena soleko lay fitintsika hoe prosité misy ihany koa ny antoko politika kely vaovao Madagasikara ao anatin'izany firaisakina izany misy ihany koa ny antoko tsara tafina ary misy ny antoko politika madio antotra amteriko faona zany mba ahafahantsika rehetra isatokantrano mandray izany fahafantarana zany satria zava-dehibe hoya ny fahafahantsika hiatrika ny fifidianana atoato zany akoatr'izay dia samy mahita sika samy nalala ihany koa sika zany ny fotoana izao fa raha ny voalazany lalàna
dia hiafia ny fivoriana tsy ara-taona ireo solombavavoaka zany zay ao anatin'ny antenimera-pirenena, satria moa fantatsika fa mizara tsara ny fivoriana ara-taona eo anivony zany antenimera-pirenena zany. Ny fivoriana ara-taona voalohany dia izay voatondrony lalàna dia eo amin'ny aty amin'ny volana Mai ary ny faharoa dia aty amin'ny volana Oktobra. Ny voalohany zany dia hanaovana ny teti-bolam-panjakana asifantsiny na loi de finance rectificative, ary ny faharoa dia session budgétaire mihitsy aty amin'ny volana Oktobra, Novambra, Desambra, enimpolo andro daholo ny fizotra ny fivoriana ara-taona izany. Rehefa misy ny fivoriana tsy ara-taona ny gouvernement tamin'ny antso an'iny matetika na ireo vonona solombavavoaka izay misy fehitsisam-badiavy no anatin'izay dia 12 andro no hanatanterahana ny fivoriana tsy ara-taona. Ka ho an'ny fivoriana zany zay hanomboka amin'ny talata voalohan'ny volana Mai io zany zay faharoa volana Mai io zany rehefa tanterahana zany hoe aty amin'ny herinandro no avy io dia anisan'ny hodiniana ny resaka loi de finance rectificative zany. Kanefa misy ny taratasy avy any amin'ny ministera ny vola sy ny teti-bola ny tokony haninana zany amin'ireo mety ho fandaniana sy any hafa eny anivon'ireo départementa ministériale. Hatreto moa zany tsika efa lasa ny 100 andro tamin'ny 4 volana aprily araky ny nambara fitondram-panjakana ny amin'ny hoe ino ny 100 andro. Raha raisitsika zany dia efa manodidididina ny 30 andro latsaka kely no hitatana n'ilay fitondram-panjakana ilay firenena zany amin'izao fotoana izao. Mbola sahirana ilay fitondram-panjakana, mbola mikaroka amin'izao fotoana izao hoe inona marina moa ilay vokatra 100 andro ho atolotra amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Fa mbola manatao izay 100 andro mahery zay no ahatsapana sy ahatarafana fa mbola sahirana mametraka sekretera-panjakana ilay fitondram-panjakana, satria izy ireo nieritreritra fa misy zany secrétaire d'état mirakasy amin'ny présidence zany, zay raha tokony izy dia tsy fanao zany. Ny atao hoe secrétaire d'état dia eo ny gouvernementa zany. Ny gouvernementa ahitana prime ministre, sekretera-panjakana zany hoe eo ambany fiadigina ministera iray ny sekretariat-panjakana. Fa amin'ny tany tsy fandarana isika dia misy ny gouvernement takany amin'ny prime ministre, fa misy le sekretariat-panjakana ny filohan'ny république no mitantana azy, satria hoe eo ambanin'ny fiahin'ny filohan'ny république. Tsy fanoa zany, tsy fanity zany asa izany ve no mahasefitra amin'ny filohan'ny république amin'izao fotoana izao. Ka mbola tsy nahavita nanety sekretariat d'état akoatry ny anankiray dia efa mety ho aloha lay miasa amin'ilay hoe tanàna vaovao sy ny trano fonenana ville nouvelle sy habitat. Ary feno ihany sekretera-panjakana zay voatendry ilay filohan'ny république. Fa tsy mbola misy amin'izao fotoana izao fa anendrena sekretera-panjakana raha fantatra ma dia misy maromaro izy ireo, misy zay famatorany amin'ny toekarena sy ny vola, misy ny famatorany eny amin'ny volorano, misy ny famatorany amin'ny fahasalamana sy sisa sy sisa. Misy hoe fa inona ary ny antomatora ilay fitondram-panjakana zay efa manana gouvernementa nefa mbola anendry sekretariat d'état amin'izao fotoana izao. Miahiahy tsy havanana oka ho azava fa tsy ny fanapahana noraisin'ny HCC mikasika ny fanonganana Andriamatoa Kristina Razanamahasoa no ampy izao lahatrasa atrehantsika izao. Ny fampiasana ny lalàna sy ny tany tandalàna entina nazimbazimbana ny zon'olombelona, ny rara sy ny marina ary ny hitsy, ny fahefan'ny mpitsara fitsarana hitsara sy anapaka araka ny fitsididalàna, ny eritreritra sy odi-tsay-pandinian'ny mpitsara ary ny fahaliovan'ny fahatsarana fitsarana dia lasa tandra vadik'oditra ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny fitsara sasany, ary ny vahoaka tsy miraharaha
ka zay fihetsika zay dia adika fa mankasitraka izao toejavatra izao atram'izay fa tsy vo izao kory ankehitriny anefa indrindra fa tatoato dia mitatra ireo maneho ny atezerany eo am'lohany fiomboniny zany fanazimbazimbana izany velom-panontaniana ny mpampianatra lalàna raha toa ka mbola misy ilana ny fampianarana lalàna ankehitriny maro ireo mpamiravirany lalàna toa mpitsara mpisolo vava fiarahamonim-pirenena sy ny hafa tsy tamboisaina tsy misalasala milaza fa ady varotra tsy tahotra tsy enana intsony enatra intsony ny fandaminan-draharaha mpitsarana tsy afaka ny mody tsy mahita izany toejavatra mahatsiraviny zany izahay mpanao lalàna mpampianatra lalàna na mpisitraka ny fampiarana lalàna fantatra ary araha manaiky toy ny tafika andrefa-tanàna fa rehefa tsy ny fampiarana lalàna marina no itodiana handravonana ny olona fa tsy vita ny ara-pihavanana intsony dia arava ny fampitokisana eo amin'ny fiarahamonina ary tsy misy tsony ny fefy na aro hitandrona ny fandrempalemana pongatra ary ny tsangakevitra mandrangaranga fa ny fampiasan-kely sisa mandaitra hamerena ny fiarahamonina amin'ny anarany zay lazaina hoe filaminana araky ny fandikan'ny fitondrana azy misy fetrany ihany ny fitondrana miorina ny fampiasan-kely sarotra onerany izy reny saika ratsy fiafara eo amin'ny tantara mitondra na mpife ely mpitondrana rehefa miova ny sato ao ny maty vonono ao ny atao azo lamy tsy misy antra ary eo ny tsy vanik'olona fa enjehny vava-mahoaka na ny feo ny fietreretana ny fandrafiana misy amin'ny vahoaka dia mivadika fankalana lovainjafy ary mivokatry ny fandrosona ara-toekarena de diazan'ireo mpitondra sy ny mpanohana azy fa indrindraindrindra ny vahiny zay mandroba ny firenena ka tsy ananana ratsy tompoko tsy ny faniriana loza ao amin'ity firenena ity no mampirangaranga ny atambo tsy maintsy roana hijoroanay amin'izao fotoana izao tamin'ny 2002 tsaro tsara fitsara vitsivitsy izahay nanapa-kevitra mba ho fantatry ny desinimara rehefa nahely ny fitsarana voatonotonna sy voatenitenteny nalakely isaky mietsika diany latsaka tany amin'ny aina amanjery mba hilaza ny momba ny atao hoe profo sy ny fitadiavana profo ny olana tamin'izany fotoanandro raha tsy diso aho dia ilay natao ny teny frantsay manao hoe confrontation de procès verbaux tsy nentina nanao intsony ireo membre ny ACC tamin'izany fotoanandro satria tsy azo ivalozana olana dia nilaza izahay tsy hoe akory handehanotohina n'ilay ataontsika hoe tsy azo ivalozana fa nitarika amin'izay ireo mpitsara kosa atao hoe raha izao no mahazo ny firenena mijoro satria ny serment di hoe hitsara araky ny lalàna ny famarinana ny rano sy hitsiny ary zany dia ao anatin'ny fikatsahana tsy abarantelo ny raharaha fitsarana fa kosa hitantona ny atao hoe famarinana mampitsara ka raha ny famarinana milaza hoe mikirotana ny firenena tsy tokony hipetraka teo ny fitsara fa mitady lalana dia hoe izao ny atao hoe profo tsy misy olona afaka mibaiko raha ny lalam-panorenana anjerena ireo membre ny ACC fa kosa nitaritina ny sainy hoe mikirotana ny firenena mijoroanareo sao dia mbola azonareo atao ny mamoaka didy décision mba hidirana lalindalina kokoa amin'ny profo mba hijanona n'izao olana zao izay no natao saingy ny fanaraka mola izy tamin'ny etsika teny an-dalabe a dia nefa raly nisy an'izay tena nisy any teny tena masina tamin'ny 2002 tamin'ny 22 février
aty orina indray misy ny filazana mbola ny ACC any fa tsy napetraka ny institution sasany efa mikonokonona ireo mpanao politika ke le membre ny ACC indray no kontany hoe avoainareo ny déchéance satria tsy napetraka ny cour de justice maitro indray dia namoaka fanapahan-kevitra indray tao amin'ny ACC saiko tamin'ity angamba mba netinety satria nisy fifanarahana politika teny ambadika teny ka na ny ACC zay tsy ao anatin'ny asany ACC ara no manendro hoe itino ataovy filohan'ny gouvernement itino ataovy an'izao dia namoaka n'ilay fanapahan-kevitra zay lazainy zareo hoe régulation capacité de régulation fahafahany mandalo de hoe ataovinareo de zao ny fetrandro anaovana azy mihoatra mizahatra ny takina ny lalàna tokony ataonareo dia amin'izao fotoan'izao indray raha jerena indray zavatra mitrano de hoe misy déchéance navoaka sanatria tsy miresaka ny any ny didy de tsy azo ivalozana ekeny zany fa ny ambadimbadika any misy korotana manahirana eo amin'ny raha raha-pitsarana de atao hoe droit processuel dia rehefa jerena ny didy zay nivoaka décision de milaza tsara eo tsy sapondraka misy ny nanambadiny ambany andro tonga teo izy fa tsy nandeha ny laza niditra atao anatiny laza hoe izao ny fangatara tonga teo ihany izy a fa tsy naran'le fitsarana zay nisokafana noho izy izarona raha zany a zay fomba fijery zay dia am'zareo mahefy ao amin'ny ACC fa ny pitsopitsony kosa ny mikasika ny hoe tsy ampy a toko ny valo amby efapolo move mba manana raro na mety manana raro ny mba hanam-potoana kely amaliko an'io satria raha rano saminy atoko tikatra zany hoe misy fifanolanana fa tosiny rara ino fa vetrany de mivoaka koa didy a dio miteraka karazana resaka nombenombeny hoe mitombona sady tsy mitombona zatra mitranga ozy izy sasany sao de mba tokony mba nijerena kely any satria le olona le tao anatin'ny atokony miresaka hoe zao a ary ny tanàna ny korotana satria misy fampitofilana teny analakely a ary Madagasikara mila karazana fitadiavana lalana ialana am'izao zavatra mitranga zao bovesana ndraiky tana député zany fa nisy fitiavana ve tamin'izany zavatra zany fa mety hojerena hoe ameo kely izy mba hamaly sao dia sanatria misy marina fa avy hatrany de nampiasana ndraiky io raha eo amin'ny tantara vitsivitsy lazaiko io zany de zao toatra misy endrika baiko miala am'ilay hoe principe d'indépendance sy mandeha any amina tompona andraikitra ka mahatonga ny didy mivoaka ho ana tombontsoa politika ho ana tombontsoa n'olona ao anaty politika fa tsy ao anatin'ny tombontsoa ny firenena tokony asavy hoe manam-pahaizana ankehitriny mba hiteny hoe aoka fa hitany tambalana tadiavina sy tianao averina io no anisan'ny antoka mety hiverena ny fampasoa de sa ilaza ve ianao andre rehefa rivy-jory fa tsy name baiko tsara ary manodidina ve de sa ilaza fa tsy nanome baiko aho ary misy ve ny fotoana tokony asahina mijoro milaza hoe tsia fa tsy mampandroso izany izahay zao dia ny famaly zay tena nefarana tamina honorable député satria ao anatin'ny antoko de milaza hoe azo atao ny rehetrarehetra ka de manome baiko ianao ny ministre ataovy ohatr'izao ty ozy aho hoe tsia satria evetry fa tsy mifanojo amin'ny lalàna zay evetry fa marina zany ny joronay ankehitriny de nilazana hoe a misy tompoko ny baiko misy tompoko ny teny midina ary hatramin'izay zany zavatra zany fa tsy hoe zao latsaka député atao ambositra tamin'izany fotoana fa na ny tenako ara tsy nifidy ny tenako président la commission de recensement de vote tany amina toerana anankiray a mikirotanao ambany ao a izahay tokony andray ny dossier voalohany ka eo ambany efa mikirakira azy nanao tatitra ty ambony valiteny rahainao inona ny omby maty fa ny hena ny hoaniny izany ahiazy zany tsy havana nao sisy professeur ny mahatonga ny zareo ny antso anay hoe mba mahasavy nareo mba miteny ankehitriny lasaka midavaky Madagasikara mba efa tsy raha ny tsony e
ary resaka resany eto dia teknika ary amin'ny mahateknika azy dia mafisokatra ny sain'ireo olona tompona andraikitra sy mitahika an'ireo namana rehetrarehetra hoe sao dia mba misy marina ny teneninay a ka mba hovaikely aitsio tsy manongana zany sa tsy makan'izany zany fa mane hevitra ary raha tantika hita fa misy lesoka tokoa dia tokony hiarany haiko hoe misy lesoka fa hajanony manomokandroany andao amboarina azy zany rafitra zany tsy any amin'ny haute cour constitutionnelle ihany mety misy an'izany zavatra zany mety misy ihany dia zany olona ao anaty fikambana dia fa manahirana satria confusion de pouvoir constitutionnelle dia misy eto Madagasikara saika ao amin'ny filoham-pirenena daholo no fango président ny CSRU lehibe ny miaramila président ny zato sy arisy ny sisa ary matetika rehefa atao koa ny HCC dia manana quota izy roa mbola manana majorité ny amin'ny assemblée roa ao amin'ny sénat misy 2000 saika izy roa dia gaga ve anao rehefa avy eo asanatrika mamembaiko izy amin'ireo olony ireo dia lasa miteraka aya tsy avana ahoana ny fomba nymana azy ahoana ny fomba hitondrana zany satria lay lalàna resany eto dia samy mahay azy zao tsisy samy teny ankehitriny zaro zay sotenan'ireo teknisiana dia milaza hoe eny tompoko dia hoy izay hoe sao dia mahatsirary ka samy tenanay mitsangana ankehitriny milaza hoe misy io ka raha misy io ny amerenany état de droit dia ny fanekena aloha fa misy ary rehefa avy eo fitadiavana vaholona ahoana ary nanaovana azy satria firenena raiky ambanana no atsika azo tranondrazana mba tsy mendrika intsony ny tenanay dia 5 taona ny miazakazaka tamin'ny 1960 retraité ankehitriny efa telo taona zay vao mainka lazany fa mahantra anao ny mahandro Madagasikara mba rary ny ve zany nefa mba manana ny maizy azy besaka ny promesse natao raha ny aminay manokana tao anatin'izay 10 taona nitondrana ny olona amin'izao fotoan'izao io dia be dia be ny promesse betsaka ny vita betsaka nefa natao fa betsaka koa ny tsy vita ary betsaka ny tsy natao ary ny tena grave dia miala amin'ilay état de droit lasa fitondrana mankalaza sy manendry indra ny antoko sy ny fitiavan-tena ny antoko fa tsy ilay fitiavana tanindrazana ho an'ny tompontsoa be inona zany ny tokony natao efa voalazako teo mba fahomana vo mieritreritra fa kosa raha mbola misy ireo ataontsika hoe manan-tsaina dia tokony hiady hieritreritra teny zao hoe ahoana ny anovana ny lalam-panorenana raha izany dia iova ndray ve lalam-panorenana dia inona indray ny zavatra tokony amboana dia aiova ndray ve hoy izay manao antso indrindra ho an'ireo namanay mpitsara izay nilaza hoe izay dia miaraka aminareo fa tsy samakely zay satria mbola miasa dia izahay retraité zany ny samandeha eto a fa tsy maninona fa hoentinay ny feo sy ny tenenana fa na miasa na tsy miasa dia tombontsoa tsara rehetrrehetra ary tombontsoa antsika malagasy hialana amin'izany atao hoe corruption intellectuelle sy corruption politique miditra ao anatin'ny sa ny fitsarana dia hiverina angamba ny ataontsika hoe firenena tanàna manoloana ny fifidianana solombavam-bahoaka izay tanterahana amin'ny 7 ny volana mai ho avy zao a dia ny antokony tiako Madagasikara zay anisan'ny antoko mandrafitra ny vovonana firaisakiny dia manao an'izao fanambarana sy fanamariana zao a taoriny ny fampidimiana sy ny fanazavana teo amin'ireo andraikitra tompona andraikitra ny distima ao atao anatin'ny Antananarivo sy ny manodidiny koa ny fanapakevitra ny raisina dia nanamarika fa ny rafitry ny antoko tiako Madagasikara eo anivon'ny distrika dia manohana tsy misy fepetra ny candidat zay narotsaky ny firaisankina amin'ny fomba ofisialy ka nankatoaviny teo anivon'ny CENI sy ny HCC zay mbola moka ny didy ho fanampaliana an'izay candidat zay dia zay toromarika zay nomena andray tompona andraikitra isaky ny distrika zay tonga nanatrika ny fivoriana teto Androany a dia ny toromarika mikasika an'izay hoe tsy manohana afa-tsy ny candidat zay mirotsaka amin'ny anaran'ny vovonana firaisankina ihany